amin'ny fifaina lehibe indray no iarahantsika eto a faly manona trany ny atsarany Iosoa sy ny asoavany Iosoa tokatrantsika izay mampandroso a ny tenin'Andriamanitra indray zany a dia ny fampianaran'ny Iosoa ato tokatrantsika tsy avy mandroso ato tokatrano indray ny andasan-taovan'ny Iosoa ho anao izay mijery amin'izao ora sy fotoana izao ary anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika amin'izao fotoana izao manona ny atsaran'ny Iosoa amintsika tsy avy ihany koa ary mirazo antsika samotainao soa eo am-pandrenesana ny teny sy ny fampianarana ary hitondra soa anao mandakarivany izao teny izao. Ny fampianarana androany moa zany dia ny fanaporofona indray fa marina ilay anarana hoe Iosoa fa diso kosa ny ilay anarana hoe Jesosy na hoe Iosoa na Iesoa. Izay indray no jerevantsika androany ary miaraka amin'ny fanaporofona hatrany moa tsika araka ny soatra masina niarako moa na raha nangataka raha teo ary rehefa ianareo zao teny izao dia mariako a asangalarina ny teny fa aleo mibebaka manatony Iosoa tsy aleonao ve afaka amin'ny fahotana dia tsy manao teny intsony izay angalatra an'ilay teny indray ianao sy ny fampianarana dia vao may ampitombo ny fahotanao ianao ampitombo ny fahotanao eo ianao aza manao an'izay intsony fa aleo mamonjy ny fanahy izay a dia mamerina ny miarahabantsika rehetra atao tokatrano ireny tena koa ny ambasadorany Iosoa Aziadia no mandroso tokatrantsika ny amin'izao fotoana izao a fampianarana larana fahafolo numéro 10 izay mihitsy angamany fampianarana numéro 10 no fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao a mikasika ny amin'izay zavatra izay avy hatransika moa zany dia hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny hoe izy indray Iosoa magnina moa ny ambasadorany Iosoa no miteny hoe Iosoa foana fa tsy mba teny ankoatran'izay izy satria ny antony a izay Iosoa izay mihitsy ilay maty teo amin'ny fijaliana ary izay ilay zanaka an'ilay dada Yahva vao nampianariko teo a ary ny dada Yahva malalako iny a iny no naniraka ny Iosoa malalako indray Iosoa ilay nirahana hanatanteraka an'ilay fitiavany hoe hamonjy ny olona satria tena tonga izy hamonjy a dia izy no hatanteraka ny famonjena dia izay natonga ny hoe tonga izy hamonjy ary dada Yahva moa no afaka mamonjy satria any amin'ny daholo ny loharano ny famonjena source du salut izany hoe source de sauvetage zany raha miteny frantsay raha ohatra hoe hovonjena ny olona anankiray dia tsy maintsy sauvena izy izany hoe avotana izy a dia Iosoa ny loharano izay a tamin'ny alalan'ny dada Yahva any hoe avy eo amin'ny dada Yahva ny famonjena nalefa ao amin'ny Iosoa mbo tanterahana satria tsy misy zahatra atao raha tsy avy any amin'ny dada Yahva daholo dia Iosoa amin'izay no nanatanteraka anazy a ho famarinana ny teny sy ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray a ao amin'ny Iosoa zany zany ka ny hojerevantsika eto zany a dia ilay bokyny tenin'Andriamanitra rikatra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny bokyny Matthieu azafady indrindra Matthieu toko voalohany a dia ny andininy fa 1:20 ny jerevantsika avetrany a mianaran'ny Iosoa dia mijery avetransika zany any tokatrano a dia mijery ny dikany teny ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Iosoa andefa Iosoa moa satria izay mihitsy ny famarihana fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana izany hoe ity Iosoa ity zany dia hamonjy ny olony dada Yahva dia olona ny Iosoa hamonjy anazy a ho afaka amin'ny fahotana izay indrindra no mahatonga ny olona atao amin'ny Iosoa rehefa afaka amin'ny fahotana dia tsy manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony mazava be io teny io mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka rehefa afaka izy dia tsy manota intsony dikan'izay mba ho tanteraka ka hiditra any amin'ny lanitry lanitra fa raha vao tsy tanteraka tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry lanitra zany mihitsy novinovina ka ilay mpamonjy zany a dia nomena anarana hoe Iosoa fa manenina izay atao hoe Yahva no mpamonjy moa no dikan'izay izany hitantsika mazava mihitsy eto hoe izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena izy zany ny dikan'izay famonjena ho an'ny olona ny dikan'izay dia ameontsika aloha ny fanamarinana io zanak'Andriamanitra io dia efa laza mihitsy ny fa ny afantarantsika ny famarianana ry Iosoa zany a hiditra amin'izay tsika ary mazava ho azy zany fa ny ankoatran'izay tsisy maro namoaka fanambarana zany Iosoa zany fa izy a dia mitondra ny anaran'ny dadany izay ny fanambarana voalohany fanaporofotsika zany a ny famariana anarany Iosoa mihitsy no fanambarana fa mitondra ny anaran'ny dadako za araka ny Jaona 17:11 lalàna fototra zany a Jaona 17:11 a tsy misy afaka miala mihitsy zany fa hoe
ny anaran'ny dada Iava zany a, ny anaran'ny Yehosoa zany a, de mitondra ny anaran'ny dadany. De zay avy hatrany madiso ilany hoe Jehova. Ka rehefa diso Jehova de diso Jesosy a, ka rehefa diso Jesosy a, satria Jehova ny diso, de aiza tsoa moa zany ny marina an'le Jesosy ny dikan'izay aminareo. Satria Jesosy a de nateraky Jehova, ka rehefa diso Jehova le nazaventsika teo a, de diso ange Jesosy e. De rehefa diso Jesosy a, aza manao fomba ny devoly ndray hoe ivadika paly tao daholo rehetra de hoe zay koa nge zao miaraka amin'ny Yehosoa e. Fantatra hoe fa diso nge Jesosy iny fa Jesosy nge ny Yehosoa e. Aza manao an'izany fomba ratsy zay ihany nge le fahavoazany tena mahatsiravana an'Andriamanitra aminareo e. Raha tokony mba vonjena de manaraka ny devoly foana, tsy mijana manaraka devoly foana, efa nampaoriny devoly firy arivo fotoana de mbola anaraka an'izay foana ve manaraka androany, mahatonga saina e. Ampy zay ny arahanareo tamin'ny devoly, ampy zay miaraka amin'ny marina am'izay. Ary tsy hoe eto amin'izao tontolo zao intsony aho, zao no tsy etonza, fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao, fa izao mankany aminao. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maraintsika. Terizo ireo amin'ilay anaranao zay nomenao ahy, nomenany Yehosoa zany anaran'ilay iray. Ohatrany hoe olombelo io zao, ohatrany hoe rakotony rina Paul, de raha miteraka indray izy de hoe rakotony rina Jean, samy eo foana le anarany hoe rakotony rina. Ohatran'izay koa ny an'Andriamanitra, Yahava. De tsy maintsy mitondra ny anaran'ilay iray izy zany, ao amin'io anarana hoe Yah io tsy maintsy hoentiny dikan'izay, satria io ny anaran'ny rainy a, Yahava. Misy teny zay moa any tena mahitsy be mihitsy ny teny hoe Yahava mihitsy ny fiantsonana dada Iava. Samy anarany Yahava, hitantsika eto amin'ny Exodus 15 teo zany, Yah ny fiantsona azy ary Iava koa ny fiantsonana azy. Fa tsy koa hoe forme contracté koa ny hoe ny Iava ny atao hoe Yah. Non non non, tena anarany mihitsy zay. Donc antsika hijery an'izay teny zay hoe moa misy an'izay tsy haiko natatitiko zay teny zay. Ny bokin'ny Jeremia 26 iny angamba manisy zay. Jeremia 26:4 angamba manisy iny. Isia 26:4 moa fa tsy hoe Jeremia. Isia 26:4 moa sa 24:6. Tsy 26:4. Matoke any Iava mandrakizay fa Iava ny tompony vatonampo mandrakizay. Donc aveketsika amin'ny teny Hébreu ary hoe, aveketsika amin'ny teny Hébreu, Isia 26:4. Hitanao tsara fa tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahava. Isia 26:4. Isaia 26:4. Ohatrany tsy ato izy hito izy ka, izy hito. Ty zao izy ty raha amin'ny teny Hébreu a, indray ilayntsika sary, hitanao tsara le izy hoe io izy io, tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahava. Tsika moa tsy maintsy maka sary foana mba ahafana manaporofo hoe misy nge le terme hoe Yahava io teneniko foana aminareo e, so raha zareo fa tsy misy io, fa misy mihitsy io. Io izy io ary aby rehefa tsika amizay a. Ty le Yahava, ty zao le Yaty a, ty zao le Yaty, io zao le Yah, de ty le Yahava. Satria mamaky teny du gauche de la droite vers la gauche tsika. Ty ambony ty zao a de vadika ato ambany ato indray a, zany hoe makany zany sansin'le famakiana teny makany. Zio, makany sansin'le teny. Zay. De rehefa avakeo eo zany de io le terme hoe Yahava. De daholo tsika anaporofany aloha zany a. De ahoana moa zany izy zany am'le araka ny soratra teo a. De tsy afentsika vakina indray a. Rehefa hitantsika zany le Yahava de io izy io. Ty indray izy ty zao raha atao am'ty soratra ty a. Io le Yahava. Ilay soratantsika indray. Fa nazavaiko moa tony fa tony le tsy maintsy ahitsy kely amintsika aby a, mba hiverina amin'ny normal daholo a.
am'izay afaka nyfahotana fa tsy foroporona fahatany a manjala asa manao foana mihitsy ny afaran'izy izy zao le anankiray dia aorinan'ity mifandray am'ry am'izay iavato fanazafaina tolo to fampianana telo io zany le iayava ka tena le terme hoe iayava zany a de tena miexiste mihitsiny zay izy oe mieritreritra hoe anarana iayava zany tsy miexiste zany fa tena miexiste mihitsiny izy existe io iayava zay ka raha ny vakitsika ny bokyny Isaya 26:4 tamin'ny boky Hebreo de zao moa zany ny voalaza eto hoe pitso vaiva adevadki bia iava jur olamim zay zany le teniteny amin'ny Isaya 26:4 fa hitantsika tsara mihitsy fa iayava zany a tena fietsona ny dada iava io tiako tenenina so misy mieritreritra hoe tsy fiatso anazy ny iayava zany fa tena iayava mihitsy idritsika io zany iayava ny fietsona anazy zany daoary de nomeny ny anarany ray zany ty zanany ty araka volazany soatra masina hitatsika ety iny nomeny ananray hoe terizy reo amin'ny anaranao sy nomena ho zay araka volany soatra masina de raha volan'ny bokyny Isaya jaona zafadindritra veloa le zatra tenenina de ohatrany misy misafiritaka kely niteny anazy satria be deabe le fa nifateny fa alamitsika am'lamina fa tsy mainy zany jaona 17:11 hoe ray masino izy io ray masino terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao nomena ny anaran'ny dadany zany ty zanaka ty de mazava aza fa ao le terme hoe apetraky tsy avetrany zay re am'le tableau tsy mantsy efa manana tableau fa mahafinaritra be ty avetsika ndray ty fonotsika teo ndray aloha le anarana mazava ho azy de miditra am'izay tsika hoe tonga le anarany ray ny izy ozy ny soatra masina de mipetraka ndray zany le soatra hoe ataotsika mangamanga mahafinaritra be hoe mipetraka zany iode sy ty le manome hoe mipetraka zany io teny hoe ny anarany Ehosoa zany de tsy maintsy misy soratra hoe ny dikan'izay satria lalàna mihitsy no teny zay teo zany hoe tonga le anarany ray izy io zany le hoe tonga le anaran'ny ray am'le hoe iava de hoetiny le anarany hoe iava io le io zay io le teneko to amitsika hoe na ho famaky an'io ihy na de raha tadidinareo tsara ny tenenzay teo aloha teo tsy haiko natadidina zay ny teknisiany kaikaiky eo nisy mihitsy ny telo nyteneniko eo na io famaky an'io ihy na zay fa azo atao dao zany na ity teo hoe na ndray am'ireo de rehefa anjerevantsika atao am'y CFR nefany de nyvakinjany hoe le izy fa tsy nateny hoe de mazava zay afetsika tazomina tsara zay tezay hoe na io atao hoe na io atao hoe de ka le ray moa zany tondra anaranray izy de io le iode zany ity terme ty ny tena tiako tazominy hoe misy an'io terme hébreu io ny anaran'io zanak'Andriamanitra io hoe iode sy misy an'io ny anarany zany io ny tiako apetraka mafy amitsika am'le hoe tadidio fa tondra ny anaranray izy de misy an'io ny dikan'izay zany anaran'ny Ehosoa tsy maintsy misy an'io na ty na tsy tiny zay de tazomitsika ndray ny aloha hotadidinareo tsara hoe tsy maintsy misy an'io ny anaran'ny Ehosoa satria mitondra ny anaran'ny ray izy de apetrakatsika ndray ny hoe ataotsika arsiva ndray hoe tondra ny anaran'ny ray izy io le izy io zany dikan'izay de tsika sokafana am'izay io zany le ray izy araka ny volaza teo tondra ny anaran'ny ray ty lojaevatsika iny isitsika menamena de iny zany le soatra tondra ny anaran'ny ray izy tsy maintsy misy anyty zany dikan'izay ataoko am'izay fa mazava tsara atsika ny an-trano hoe tsy maintsy miexiste ty terme hébreu ty zany tsy maintsy miexiste io le asiko flesement hoe tsy maintsy misy io anarana hébreu io alphabet hébreu hoe iode sy tsy maintsy misy an'io zay ary efa tsika any am'izay aloha fa hitantsika ny sary tsisy afaka manotra ny zaniko zatra nangalatra ny zany tory aloha olombela rehetra rehefa nampianatra an'io ny ambasadiorana soa zao fampianarana zao de lazaiko atsika
tsy nisy nahafantatra an'izao fampianarana zao mihitsy ny olombelona ny ray ary fa rehefa nanomboka nampianatra ny ambassadeur-ny Joshua zany fampianarana zany atao hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa nanomboka tany amin'ny 1995 nahafantarana an'izany raha tetỳ tany satria tsy dia miasa n'izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa tany amin'ny 1995 nivoizina eto amin'ity taninareo ity planeta terre ary nitohizany zany taty aoriana nytoy foana dia rehefa nandeha moa zany fampianarana dia efa misy mijery eny amin'ny internet sy ny mangalatra an'ilay teny rehefa naino an'ilay fampianarana dia lasa miparitaka amin'ny internet zany anarana hoe Yahosoa zany ankehitriny fa tsisy nampianatra an'izany tsy zao ilitanareo zao fa raha tamin'izany vaninandro nampianarana an'izany fampianarana zany dia tsy niexista tamin'ity tany ity mihitsy zany nareo Yahosoa zany fa nitanareo tao dia Yesoa na Jesosy na Jésus zany ny tena malaza tao fa tsy miexista ny ankoatran'izay zay ny fahamarinana zay fa dia tateoriana moa dia nisy indray ny anarana hoe Yehosoa fa ny anarana hoe Yahosoa dia tsy niexista tao anatin'ny soratra masina ho aza avaiko tsy niexista tao anatin'ny internetinareo zay tiako tenenina tsy niexista mihitsy zany satria ilay Yehosoa dia tsisa fa Jesosy any ary lay Yehosoa dia tsisa fa Jésus ihany ary lay Yehosoa tsisa fa Yesoa ihany ary Yesoa ihany lasa Yeso lasa Jesosy sy dizasy maro samihafa dia le tsy mahafaka amin'ny fahotananareo anankiray ihany reo ary eto dia no fanazavana fa zay mivavaka tamin'izany Yehosoa zany dia zay le atao hoe mivavaka tamin'ny Josoa androany daholo ny nazavanareo an'izay ho aza avaiko tsara eto mihitsy ny izy dia hitanareo tsara ny fahadisoanareo nivavaka tamin'ny olona zay nivavaka tamin'ny Yehosoa ary zany mahazava-dozany nataonareo na oa fa tsy maintsy mihitsy ny fanazavana indray moa santsika verina indray tsika eny amin'ny tableau zany amaloha ndaso mba moramora le fampianarana dia tsy maintsy alefa tsika milamina tsara petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea zany petraka ila loatra ataotsika anarana mavomavo amin'izay ty eventsika kely ty petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea zao io zany naran'ilay Yahosoa lay tsy maintsy mitainginy ny voalohany eo zany mipetraka amin'ity voalohany ty zany narana hoe Laodicea io le anarany ray apitsika afanamarina tsara hoe fataray hoe tya le anarany ray zany ty tsy maintsy mitondra an'io izy araka ny lalàna teo ary ndray Yahosoa ty zany le voalohany de ndray Yahosoa hoe za de Mose no nilaza momba satria izy miteny hoe ary Andriamanitra fa tonga izy amonjy ny olona io afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena zany izy ka inandray nydika ny famonjena satria ihany ho famonjena ny voalaza teo de misy anarany izy zany le voalaza teo hoe ihany ho famonjena ihany ho mpamonjy ihany mitondra ny famonjena Andriamanitra ray Laodicea no mitondra ny famonjena zay ny dikany satria mitondra ny anarany ray izy de io le Laodicea aiza ary nahitantsika an'le tenin'ny famonjena indray ty sorona kely fotandrotana be tsika atsika numéro 1 tsara mazava fa manjary tsy hitanareo le trano zay ataoko hoe 1 ty ty zany le 1 ty io le 1 io mitondra ny anarany ray mety am'zay tsika inandray ny teny Yahosoa satria hitantsika hoe Andriamanitra ray no mitondra famonjena satria hoe tonga amonjy ny olona izy zany hoe mitondra famonjena izy ny dikan'izay de aiza ny ahitana zay anarana hoe famonjena zay indray zany de izao ndray ny teny Yahosoa hoe rehefa hijeriny momba anareo ao amin'ny faharoa indray zany ty ny voalohany de atao amin'ny faharoa indray tsika zao hoe inona ny toy ny tenarany ty rehefa hijeriny momba anareo zay Yahosoa de andana jereo amin'ny boky Mosesy fa Mose no nilazany momba anah de dao tsika hijeriny boky Mose indray inona ny teny Yahosoa amin'ny boky Mose ao amin'ny boky Yahosoa ao amin'ny boky Jaona moa fa tsy boky Mose Jaona toko fahadimy andininy fahenina amby efapolo Jaona 5:46 zany Jaona 5:46 zao ny voalazany fa raha manino a Mose ianareo io zany hoe gaga fa manino ao miteny hoe Mose foana satria zay ny tena anaran'io Mosesy io na Moizy io miteny jiosy Mose no anarany ka nitondra famonjena ho an'ny jiosy izy de zay mahatonga nama averiko amin'ny original satria rehefa mitondra famonjena de averina amin'ny original anarany fa tsara zany tsy mbieko fa tsy maintsy teny amin'ny teny hébreu tsika za tsy ny teny zay fa averitsika amin'ny teny hébreu normal ny anarana rehefa mba mitondra famonjena goavana izy
zay mahatonga na miteny hoe Moshe ny antsointsika anazy de zay ny anarany amin'ny teny Hebreo. Fa raha mba nino amin'ny Moshe ianareo de ino aho ho le zanak'Andriamanitra io zany, satria nanoratra ny laza izy. Io ndray zany indisy faharoa io Jaona 5:46 io hoe raha ny momba ny Josoa de zao ny tenenina io zanak'Andriamanitra io zany, i Moshe no nanoratra ny momba azy. Ka raha vao misy olona moa nakay Mexique tamin'ity tany ity de ny anarany mihitsy ny tsy maintsy omena lanja voalohany hoe iza ny anarany io. Ka ny anarany no manao ny définition ny olona anankiray, mamaritra ny olona anankiray ny anarany. Ary namakaiza na mitady asa de ny anarana foana ny tsy maintsy omena voalohany indrindra. Ka eo amin'izay anarana zay indrindra zany de mametraka mihitsy soratra masina eto hoe any amin'ny Moshe no jereo satria izy no nanoratra ny laza momba akoatran'izay nytenen'ny Josoa le teo hoe mitondra ny anaran'ny dadako aho. Iny efa mipetraka iny efa tsisy resaka tsony iny fa le Eudacie zany le izy ny dikan'izay. De ahoana indray ny tenin'Andriamanitra raha mikasika amin'le hoe famonjena, aiza ny tanany tenin'ny famonjena de efa namoaka an'io teny mihitsy izy a. Jerevantsika arikatra amin'ny bokin'ny Moshe ary misorata amin'ny Moshe zany arikatra amin'ny Numéri 13:16 vakitsika de vakitsika amin'ny teny Hebreo indray rehefa avy eo. Numéri 13:16 Numéri 13:16 ireo no anaran'ny lehilahy zay ny rany Moshe isafony tany, ary Hosea zanaky Nona dia nataony Moshe hoe Josoa. Zay Josoa moa natao hoe Josoa koa ny tena marina zany. Mbola vazavaiko amitsika atao zay zavatra zay zany. Ino narany dikan'ity teny ity a de aloha hiverenantsika indray ny Hebreo tranainy. Hiditra ny boky ny Hebreo tranainy indray tsika ato amin'ny satria naniraka ny raha ny teneny teo zay hoe aleo verina kelikely teo hoe novain'ny Moshe ny anaran'ity Hosea zanaky Nona ty io izy io, fa Hosea ny anaran'io tamin'ny voalohany, fa novain'ny Moshe fotsiny zao nataony hoe ary de nataony Moshe hoe Josoa. Zay le izy. Ka io Josoa iny andao jerevantsika satria tsy Josoa ny tena anaran'io rangahy io tamin'ny voalohany fa Hosea io hitantsika mazava be hoe ary Hosea zanaky Nona. Hosea zany tena anarany tamin'ny voalohany de nataony Moshe hoe Josoa, amin'ny teny Hebreo moa hoe Josoa. Zay le ho jerevantsika. Ka le atao Josoa de tsisa fa Josoa, ary Josoa de tsisa fa Josoa, fa saingy io Josoa iny nataony le hoe Yehosoa. Ho jerevantsika daholo zay. Hafa amin'ny Yahosoa mihitsy le izy. Tsy mitovy mihitsy le hoe Yehosoa sy Yahosoa, fa i Yehosoa de tsisa fa i Josoa na hoe Josoa. Hosoratako de ho azy reo tsara. Ozy nareo hoe inona daholo azy zany teny zany. Zao le izy. Atokany tsara ny terme hoe Yahosoa, zay le zanak'Andriamanitra tena izy. De atokantsika indray le anarana hoe Josoa, zay lay Josoa le nitondra ny zanak'Israely niditra atao amin'ny tany Kanana. Le ny rany Moshe hoe ndana misafony tany. Zay le teo Josoa no anarany na amin'ny teny jiosy de hoe Josoa. Ary io Josoa iny hoe nataony olona hoe Yehosoa. De azonareo tsara am'izay zany izy am'izay fotoan'izay. I Josoa na hoe Josoa no nantsoiny olona hoe Yehosoa. Ho jerevantsika ato anatin'ny Baiboly ato mihitsy izy efa avy eo. Vakitsika ato le izy. Na hoary a, vakitsika amin'ny teny Hebreo zany ty resaky ty a, araka ny teny eo amin'ny esa moa zany nombre na hoe numéri. Bamidbar moa narin'izy io amin'ny teny Hebreo zany. Bamidbar chapitre 13 verset 16. Zao. Ty le teny Hebreo ty a, kasika io tantara io, de ty le fandikana anazy ty. De ho jerevantsika am'izay ary le fipetraky le teny ato zany. Le fandikana io. Elesmot Hanasim, Aser Salat, Moshe Latour et Haretz, Vaikra Moshe Alosia, Binun Ihosoa. Inona dika zany teny zany? Izany teny zany de midika hoe ho adavaitsika efa navakitsika tamin'ny teny gasy moa izy. Fa dikatsika amin'ny teny Inglisy eto akaiky eto a. These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. Zany ireo ary no anarana ny lehilahy zay nirany Moshe hisafony tany, hitsikilony tany moa zany tena marina. Dika spy out zany de hoe espionner zany, zany hoe mitsikilo ny tany.
de and Moshe, io le Moshe io zany. And Moshe called Hosea, ary de natsony Mosea i Hosea, the son of Nun, le zanaky Nun, nataony hoe Yehoshua. Io am'izay le Yehoshua fitanareo. Ka i Joshua no atao Yehoshua raha tsy hainareo. Io le Yehoshua tenitenareo, Yehoshua Joshua io Yehoshua tsonareo io. De alao vaketsika am'izay le terme hoe Yehoshua. Ty aloha terme hébreu ty ny original ndray zany de ity. Fa io moa zany le novaivain'ny olona de ho azavaiko ohatrany amin'ny atsipiriny mihitsy io araky ny alphabet hébreu. Somary mianatra alphabet hébreu tsika fa ataotsika sur terrain de tsisy miteny hoe sarotra kosa le izy de tsy sarotra le izy fa avy teo avokako amin'ny tableau ihany ange de azavaiko. Ato amin'ity teny hébreu ty de misy ny atao hoe efa izy ty. Misy ny atao hoe ty zao iode ty. Ty voalohany ty zany ataotsika iode ty. Ty natao hoe iode fitatsika io de ty natao hoe he hitatsika io zany le iode hery hitatsika teo zany. Io le mitondra anarany ray zany io raha raintsika amin'ny sary. Satria ty famonjena ny dikan'io anaran'io jerevantsika rehefa avy eo. Ty kosany vavo ny anaran'ity ty zao le vety vavo. Vavo io am'izao ve io. De ty natao hoe so sh io famaky an'io. So. De ny faranty zao. Raha ohatra zany tsika mamaky an'io lecture de hoe Ivsoa. Zany anaran'izao raha am'izao hevitra zao. Ivsoa. Na hoe Ifsa. Raha tsy asiana nytomboky teboteboka to zany io ditany hoe Ifsa. Nareo inona zany teneninao zany? Ka zay mihitsy izy ka alohatsika aloha raha tsy atsika reny teboteboka reny de aloha mihitsy zay ny jerevantsika. Raintsika aloha iny teny averintsika any aloha iny amprimitsika any de averintsika rehefa avao. Fa jereny ty terme ty tsika hoe raha ohatra zany ty terme ty ka tsy asitsika hoe ina moa leo raisina kely aloha izy. Raha ohatra moa zany tsy misy an'io teboteboka io ny ty de inona ny mety ho voavaky ato de ahita zatra tena tsy maintsy sahirantsika mamaky an'io. De zay no mahatonga le hoe misy ny zatra tsy maintsy ahitsy ny tamin'izany fotoandro zany. De ty am'izay aloha le hoe raha tsisy anytoniky teboteboka itatsika ty de sao famaky an'io de hasa de v satria tany aloha de sh rehefa tsisy teboka io de ahoana hoe zany mamafeny ty tsy mety miverina zay esa de farany zao. Zany hoe raha ohatra nyzany ka tsy asiana nininina mihitsy ny ao de lasa hoe Ifsa anaran'izy io. Zay no mahatonga ny olona sasany miteny hoe Isa. Tsy teniny anaran'izay miteny an'izay fa hitanareo zay hoe Isa ny amakiny an'io. Satria mahita an'io teny mihitsy de tena teny hoe Isa fa saingy misy an'ity vety io de tsy mety le Isa fa lasa hoe Ifsa. Zay zany anarana ohatra le tsisy ninona de izy anaran'le zanak'andre le mpamonjy ny tenen'ny Mosea Ifsa ny anarana raha am'izao sary zao. Alefako tena miadana mihitsy izy hoe zao ny famaky an'io raha tena mamaky nareo. De alefatsika andray iny aloha zany fa toizantsika le izy. Ka raha Ifsa moka de tsy miteny le izy saingy efa namoaka ny fanambarana indray le jiosy taloha fa misy famakina anazy indray fa zao ny avakana ohatra ny tsisy ninina dahoary. Lefatsika andray iny isaka mahita mavita zavatra anankiray de avy mahita nareo de lefatsika any iny zay. De izy le olany an-trano hoe de za reny tsisy fantatra anay mihitsy tenenao ambassadeur-nio soa fa de za rehefa ohatra ny efa lasa de tenenao Ifsa zany. De zao le izy misy ny atao hoe iode le ohatra ny prime iny de misy ny atao hoe he le ohatra le pi de misy le atao hoe vava le tsipika mitoy de misy faingo kely ary amin'ny lohany ary bara de misy ohatra ny krosy kely makany amin'ny gauche ary amin'ny lohany. De misy ny atao hoe s
na hoe sinina ny anarana de ohatran'ny karazana ohatran'ny forsety hafahafa zay forsety atsangana de misy zay ny paozin'le sinina de ny alphabet a amin'ny jiosy de y grec le izy zay ny alphabet amin'ny jiosy y grec ohatran'ny paoziny y grec zay izy fa tsy teny y grec zany fa tahaka ny y grec aveko tsara misy ny ateo iode de hea de vava de sinina le sinina ohatra amin'ny forsety mitsangana zay le izy de ny y grec zany amin'ny jiosy de zay le vakina hoe ifsa raha vakina sainga efa namoaka an'le ina moa namoaka an'lay lalàna ao any jiosy hoe misy fomba famakinany io am'izay de iny no vakitsika ndray eto efa namoaka an'ity tenity zareo ina ny fomba famakinan'io de zao ity eto am'izay tsika nijery anazy ity alphabet jiosy ity zany rehefa nyvakiny zareo hebreo indray le izy de namoaka an'zao hoe sara zao zareo hoe ny famakina an'ity ozy izy re olona rehefa mahita an'ity nareo io zany izy io dia zao le izy ity ny famaky anazy tsika voloparaza ity famaky anazy ozy ity io zany hoe ihosoa apetraka eto ndray zany izy avekony am'le ia ihasa ihoa de sh de u misy u de a raha mity zany ihoso a de io ihosoa io re olona no atao hoe ihosoa io zany rehefa avadika de ia oa de sua de a zay alaitsika sary ndray zao le izy io le ihosoa io zany io jerevantsika io ihosoa ary alaitsika sary io de averiko am'izay le sary rehefa aveo re amy tableau ndray tsika mijery de mahay tsara am'izay nareo satria hitatsika le ihosoa teo zay le famaky anazy ozy ny jiosy de tsika tsy mamiady hevitra lavitra am'izany zay etsy am'izay tsika zany amy tableau tsika hiditsy amy tableau de manazavady de fafatsika aloha zany ty fa atsio fafana fa hoe ajantsika eo am'izay ty inandray ny toyny ty am'izay ozy ny teny volaza teo io le hitatsika le ihasa io i zao le ihasa i de ihasa hitatsika io de misy vava teto io misy vava de misy sinina teto de misy tepoka ato de misy tepoka telo ndray ato ambany ato de misy soratra ato iny le iny farany zao ihosoany hitatsika teo de zao ny famaky an'io izy rehefa hitany zareo le izy hoe de hoe de ny zareo tatsy mo misy tepoteboka mitony sy ny karazany reo fa trandeo vakitsika araka ny tokony ho izy le izy satria zay le transformation teneko anareo hoe novainy olo io transformation raha ny vakitsika teo tarika hatramle soratra ary de nataony zareo hoe ihosoa avy hatrany ny soratra teo ataotsika an'izao zany ia de hoa satria nisy tepoka tato adiniko ty tepoka ty hoa de shasa de ty anaky teloboka telo ty odikan'io iho shasa io iho so ty zany misaraka ato iho so de misaraka farany ato de amy farany zao iho so a io zany ny famakinan'io zahatra io fa raha tsy zany tokoa io zany de tsy azo ny fakina fa lasa hoe evsa lasa hoe isany hafarany fa rehefa nanoloatra an'io am'izay zany ny jiosy taty orina le atao amin'ny sefertora taty orina zany satria ty nanomboka tany amy taona felabe ihany koa zany ka rehefa tonga am'izay le josoa de io iosoa ino anarany de ity no atao hoe josoa ny ino iovantsy satria hoe ihosoa olo avetsika le mandeha ity no atao hoe ataoko stylo menamena zao ity ny lasa hoe soa de io zany ny tena atao hoe famonjena amy jiosy ionarina ihosoa io araka le fitatsika atao anatin'ny teny hebreo teo zao everitsika am'izay le izy so le mety hoe ohatrany tsy titany tsara le izy fa aloha verina kely io izy io
ty mo fafiry ty ary ambandreny izy Yehoshua hitantsika misoratra tary hoe Yehoshua ka io Yehoshua io io Yehoshua de io ihany naveriko ato zany io Yehoshua iny atao hoe Joshua zay ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua io de nivavaka tamin'ny Joshua izy moa zany izy ty io natao hoe Yehoshua ary ty Yehoshua ty rehefa ny mivadika Jy de io no lasa natao hoe Joshua ataontsika menamena indray soratra taritsika io zany ataontsika miakatra makaty manam-porofo aminareo hoe tsy io le zanak'Andriamanitra fa ity le natsoina hoe Joshua ny miova Jy de lasa hoe tao gasigasy Joshua zao lasa hoe Joshua i miova Jy de lasa Joshua ary ny Joshua ny lasa hoe Joshua zay le izy ary ty Joshua ty no lazainy zareo hoe Yehoshua ity no natao hoe Yehoshua ty fa tsy Yehoshua velively ity no lasa hoe Yehoshua jerevantsika rehefa velo izy ity no nataony zareo hoe Yehoshua ere de atao amin'ny mazavazava Yehoshua io no nataony hoe Yehoshua io Joshua io zay no natonga ny ziady anam-pianatra hoe zany Yehoshua zany akeka Joshua dora vakitsika ny baiboly hébreu ny baiboly Sefer Torah Jiosy tsy ato ty atsika vakitsika am'izay ty ary amin'ny bokin'ny Joshua jereo ange ny bokin'ny Joshua fa hatrany de zay mihitsy misoratra hoe ty Joshua io izy io Yehoshua mihitsy natao hoe Joshua io raha tsika mahita io izy io ny terme hoe Yehoshua de tsy iza fa Joshua na hoe Yoshua io le Yoshua io le nampianariko atsika tary io izy io de matoky ahafahazonareo tsara am'izay nga am'le teny am'izay fotoana zay hoe io le Yoshua io Yehoshua de tsy iza fa Yoshua Joshua ka zay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua tena maro moa nareo ihany nandikandika zavatra vilana de anareo ny anareo fa ny tena fanonona anaran'ny Joshua de tena Yehoshua miadony satria izy tsy mahazo mitondra ny anarany ray de tsy maintsy Yehoshua no anarany ary tsy misy akoatran'izay Yehoshua no anarany satria io arantsika miantso hoe Joshua hitanareo izy io Joshua no atao hoe Yehoshua zany natonga ny ambasadorany Yehoshua hoe ny anaran'ny Andriamanitra tompoko de tsy mba Yehoshua zany fa zany olombelona mbola olombelona kely ohatranareo zany satria Yehoshua de Joshua zany fa hafa mihitsy ny Yehoshua ary ty moa zany de efa ty fandikana teny ty satria rehefa nijerevantsika angeny taty de tsy misy an'io fa zatra mahitsy be mihitsy ny dika teny taty hoe hitantsika teo iny Yehoshua no voasoratra ato ary zay natao hoe Yehoshua zanakin'olona de io Yehoshua io no nadikan'ny zange vakitsika ato izy io Yehoshua hitanareo teo iny aiza moa ny izy ao amin'ny Exode numéro 13:16 iny no nadikan'ny olona totsika hitantsika eto ny fandikan'ny olona anazy la olombelona anazy jereo ty nataonareo numéro 13:16 jereo ty adalanareo ty meko ty io Yehoshua io no novainareo hoe Yehoshua io izy io vandravandra be aveko vakiny aloha These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Hosea, the son of Nun, Yehoshua. Io izy io. Io le Yehoshua io, tanareo tsara io. Le zanaky Nun no atao hoe Yehoshua. Moses nanaovana azy ary ny dikan'io Yehoshua io no atao hoe famonjena, salvation amin'ny teny anglisy zany. Beka avakitsika indray ty terme ty reo hoe zay izy io voilà ino am'izay le izy zany ny famaky an'ity zavatra ty izy de nataony zareo hoe Yehoshua io izy io nefa hitantsika tsara fa io terme Yehoshua io le zanakin'olona
na hoe Yoshua io izy io Yoshua izy izy or Yehoshua jereo tsara nge io izy io Yoshua izy de tsisy fa Yehoshua ihany zany hoe Joshua de tsisy fa Jehoshua zay ny filazana azy ary Jehoshua le novainjareo hoe Yehoshua ihany ary ny dikan'izy izy de hoe Jehovah is salvation zany hoe salvation zany dikan'izy io salvation io salvation fa tika moa mahita fa Jehovah zany efa tsy izy mihitsy zany fa diso ka ny dikan'le Yehoshua zany a de salvation io zany ny famonjena ny dikan'izay zany hoe nilarana mitondra famonjena zany a de io Yehoshua io zay ka inga Joshua mihitsy zany a no mitondra ny salvation tamin'ity tany ty a raha am'izany soratra masina zany jerevantsika zany ety izy ty ambany ty a Yehoshua le tsy izy zany io a Yehoshua ozy izy ty jereo tsara ty a Yehoshua ozy izy a io de zao ny dikan'izy a the Lord is salvation io zay Moses successor zay zany hoe tsy izy akory ny fa ity Yehoshua ty mazava be mihitsy nandikana anazy na hoe Yoshua Yehoshua zay atao hoe Joshua amin'ny teny gasy na amin'ny teny anglisy teo de tsy izy avo izy io olona io fa the Lord is salvation de nomeny zany hoe ny tompo de famonjena Moses successor zany hoe lay mpandimby amin'ny Moses zany ka tsy le mpandimby amin'ny Moses fa inga Joshua hitantsika tsara io a Joshua de Yehoshua nefa mivakily eto ambony ity fa Yehoshua ozy izy de tsy izy fa Yehoshua ihany io zany hoe Joshua sy Yehoshua zany a anankiray any reo mitovy reo tsy azo sarahany reo fa anankiray a i Joshua sy Jehoshua ka ianareo zay mivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua mazava be daholo ny sary teo zany mahatonga ny ambassadeur ny Yehoshua nanidy foana hoe tsy misy an'izany Jehoshua zany na Yehoshua zany fa Yehoshua Joshua ihany no misy ao fa i Joshua teny anarany de tena i Joshua na hoe Yehoshua zay averiko am'izay zany a manitsy any rehetrarehetra am'izay zany a hoe ny tena famarinana zany de zao ny anaran'io zanak'Andriamanitra ny anaran'ny Joshua zany ny tena izy a de ty Yehoshua ty ny tena izy zany fa diso daholo tony zatra hitantsika tony a tsisy marina tony a de hitan'io fafako amin'ny asiko fanamarihana amin'ny ty fosy ty a ity zany diso zany tony ty a fo zay tsy misy an'io anaran'io zany tsy marina io anarana Yehoshua io fa ny marina amy anaran'io olona ny rano Mose io a dia Yehoshua zay le izy zay Yehoshua de aleo raha asoritsika am'izay ny sary tsy mety a fitanareo iny a de andika vaovao am'izay a io ty jany eto aloha fanamarihana kely hoe le Joshua sy Yehoshua ihany angeny anankiray zay na i Jehoshua anankiray ihany reo de hitantsika am'izay fa hafa am'izay anarany Yehoshua rehefa avy eo a hiditra am'izay tsika am'le avetsika le tableau teo a de ho fafatsika am'izay ny tsy ilayntsika rehetrarehetra zany inona le fafatsika de ho fafatsika am'izay le Yehoshua satria tena tsy izy mihitsy iny a fa tena lainga be sy fitaka mihitsy a reny le anarana fonoporoany olona taty orina mivavaka amin'ny Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua zany ary io Yehoshua io hitantsika be de be ao anatin'ny YouTube io a be de be ao anatin'ny ina moa be de be ao anatin'ny site internet reny le anarana diso daholo a mivavaka amin'ny Joshua daholo izy menakavy reo inga Joshua ny vavahany zareo zay le izy ka hoe sotrika daholo am'izay moa tony resaka hoe ina moa tony resaka tony satria efa hitantsika am'izay le anarana hoe io anarany inga Joshua io ambany io kanefa ny ty anaran'ny Joshua ty natao hoe famonjena ka ity Joshua ty zany rehefa nataotsika ny resaka teo a io le famonjena io Yehoshua io de andao re apetraka atsika eto le famonjena satria fa ity izy ty le anaran'ny famonjena ty a de andao izy apetraka atsika hoe io le famonjena re sotsika ty le anaran'le famonjena ty efa hitantsika teo ny famakina azy hoe Yehoshua io anaran'le famonjena de apetraka atsika eto am'izay izy hoe ia Yehoshua ty zany izy ty a ia de ty le misy teboka ty raha vo ny vavany misy teboka zany a de ho izy ny dikan'izay i ho satria navetsika rehefa anona anazy tamin'ny
sefer to rano jiosy ataon'ny mpamidy ba de i ho de sho. Raha misy aty teboka telo ty zany a de sho ny dikany de o ty ambany ty ho ampianariko rehefa avy eo de ato afarato ty natao a amy jiosy ohatra ny grec io natao a amy jiosy. Raha vo ny sinina ty zany misy teboka anankitelo eo ambany eo ataoko sary zany izy ataoko sary mitokana ty natao hoe sinina amy jiosy ty natao hoe sinina ty amy jiosy io ataoko io de misy teboka izy de atao sh. Raha vo misy an'io zany de sasany dikany sasany aloha ny dikany hatreo. Raha vo misy an'io telo boatra ny borety hafahafa izy a forsa ny forsa moa zany de ohatra ny borety hafahafa koa mipoziny de sinina sh famaky an'io hoe sinina. De raha vo misy teboka anankitelo ao ambany asiko marika mavomavo izy a raha vo misy teboka anankitelo ohatray naninona tena saotra ny paritaka perso. Raha vo asitsika teboka telo ato ambany iny teboka telo iny a de nidikan'ity teboka telo ndray lasa o ny afaran'ity o ka mifanorana siny io o a na u zao o na u de tsika zany io na io ny famaky an'io a de ny atsika zany satria moa ny teny jiosy io napetrany ary a de ataotsika o zany ato s naninona ty zao misy an'iny io de io zany le so zao de ty ndray le a ty le a ty a de a fa amizay mijery zao zany le izy zao a de zay zay fa nampianariko atsika zay lefa maky teny abreo hoe natonga le izy ny teny hoe soa de satria le ohatran'ny sinina ohatra ny borety mivadika io ana ohatrany hoe forsety mitongilana io a de tsy hita moa zany tefa teny zay mihitsy mipozipoziny ato zany e de misy teboka kely ary ambony io de iny marika fa asa iny hoe s de le teboka telo ambany rey de manome io de lasa hoe so de zay a de lasa hoe yahosoa raha ho an'ny hafa firena moa zany satria ro mijery tele daholo any a efa miaraka mijery amin'ny écran tsika fa zao ny fanratana teny hebreo ty teny antsika ty alaintsika sarina iny aloha zany zay alaintsika sary satria efa complet iny a de hita tamy zavatra hafa amizay tsika ho am fanazavana manaraka ataotsika tena feny mihitsy ny fanazavana mikasiky ny am'ty satria tena famonjena ho anareo mihitsy le izy zay mety ndray tsika amy sary manaraka ho fafatsika dolo ndray zay tsy ilaina hoasorona am'izay dolo zany a de hoasorona kely azafady indrindra hoatsika hoasorona dolo am'izay tony rehetrrehetra to satria fa tafapetraka ary ambony ry am'izay le izy a io zany le anarana nyteneny hosoa hoe mitondra ny anarany ray koa ary nyteneny hosoa koa hoe mose no mitondra milaza ny momba io le izy io singa ray am'izay nyteneny mose ny anarana ka raha hijery anarana io zanak'andriamanitra io tsika de ana mose mijery avoakarika aminy teknisany tandeha avoakariry izy zao hovako am'izay mantsy le soa de hoe soroko am'izay le a satria hovakitsika tanteraka am'izay le izy zany zao a amin'ny voninahitry hosoa de fafako am'izay ty a hitanareo am'izay ny amako anazy fafako anazy iny izy iny fafako le soa de fafako le a verina tonga am'izay tsika zany am'le anarana ao anatin'ny seferto rano jiosy a hita dahola na ny anarany josoa le hoe iosoa hita tokoa ny anarany ray hoe io izy hoe ihasa araka ny soratra masiny hebreo de rehefa hovakitsika am'izay ary ty de atambaritsika am'izay maninona moa josoa tsy natao hoe yahosoa no anarana tsotra kely satria moko so ty zao le josoa ty zao le représenteny josoa ty tsy mandeha amboty sary ty zao le mireprésenteny ohatra inona mihitsy ny arina foanty teo ty zao le mireprésenteny izy moa ya josoa ty zao ty le hoe ihosoa na le ataony teny gasy hoe josoa io na hitantsika atao anatin'ny teny hebreo teo izy le ataony hoe josua zao zany hoe raha ataontsika sasany de hoe ia no josoa
raha am'zao sary zao zany raha ho avy am'izay le fandehan'le fanazavana de zay no mahatonga atsika hoe zay moa zany napiditra ny tenarana iahetro kely ty a fa tsy ampiditsika mihitsy ny aly ohatra eto fa hanazavandre mandela hoe io le atao hoe Josoa io hitatsika io le hoe famonjena égale famonjena io le famonjena hitantsika tarehy fanazavana hoe io le atao hoe famonjena amy jiosy ia no famonjena zany a de io izy io satria tonga amonjy atsika izy zany de hoe ia no famonjena ho an'ny olona de io zany izy dika hoe ia no Yehosoa zay raha resitsika am'izay zany ny sary a io zany ia no famonjena égale ia no Yehosoa dao ndray zany lay soratatsika indray zay asotsika ndray ty sary ty a efa vita izy eny a i famonjena Josoa hitatsika teo a mitambatra am'le anarany ia am'izay zany dikan'izao a de no ray tsika rijery sary anakiray a itseto am'izay tsika asotsika am'izay le zay tsy ilatsika dia hosoratatsika am'izay zany zay to hoe alefako tsikelikely izy de ho azonareo am'izay le dika le teny amy farany hoe ay ve zay natonga an'le hoe Yahosoa soratatsika am'izay le izy zany a atambatra am'izay izy de zao le izy zany a rehefa natambatra le sary a de ty loha ny anarany ray iode ihe ao a atsika le tokantrano de ity forme ty efa hitatsika io zany fa ty le forme ny ray ty ray de miditra am'izay le famonjena kanefa antsika io amety an'ity forme ty fa hitatsika atoko iny a de zao ameko avy atrany dikany a ity forme ity fa ty no mirepresenté ny ray ty iode voalohany ty zay le tiako tena ampianareo hoe ity iode voalohany ty a ty zany no mirepresenté an'ty ato ty zao zay no mahatonga any hoe i Josoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le zanaka satria i Josoa na Yehosoa samy mpamonjy reo samy mpamonjy ny titrandreo anakoreo fa kosa i Josoa tam'izany fotoany zany na le atao hoe Yehosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria maninona tsy izy le ny raha namonjy an'izao tontolo zao fa izy fotsiny a ny rahana hamonjy ny Israelianina hitondra azy hiditra amy tany Kanana ka famonjena ihany koa zany nataony dikan'izay ka ny anarana Yehosoa de tena famonjena saingy i Yehosoa kosiny a de tsy mitondra ny anarany ray a de zany mahatonga anarana janona hoe Yehosoa fa saingy ty iode kely ty zay mitondra ny anarany ray mihitsy ny ty iode kely ty a io a no manambara ty iode kely ty soratako eto mihitsy io no manambara fa mirepresenté any ray izy le ray hoe ia saingy tsy azo ety ny anarany ray satria tsy izy le hitondra famonjena ho an'zao tontolo zao de mijanony eo am'le terme hoe Yehosoa izy tsy azo atao hoe Yahosoa izy satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le hitondra ny anarany ray a de ty Yahosoa ty fa ny anarany de mijanona hoe Yehosoa efa famonjena zay anarana izay saingy tsy mahazo mitondra ny anarany ray izy satria tsy izy no mpamonjy an'zao tontolo zao ary tsy izy le andatsaka ny rano io miazo fijaliana fa izy de efa anisan'ny famonjena satria nitondra ny jiosy niditra tao amin'ny tany Kanana de anisan'ny famonjena izy zany dikan'izay matoika fa mazava aminareo zay no mahatonga ny hoe ity iode ty tsy azo nasina hoe iana niatsona anazy fa miandry an'lay Yahosoa tonga io rehefa tonga Yehosoa de miteny am'izay izy hoe za de mitondra ny anarany ray koa io izy io ty izy ty hitatsika ty io vo mitondra ny anarany ray a de ty hitatsika ty izy nidikan'izay io izy io de tsy mila averina tsony zany le i satria fa io izy io ity mitondra an'le anarany ray a de io ia io izy io a de io napetraka io iode sy e inona ny manarakaraka an'izay a rehefa hitatsika fa le iode zany no mitondra ny anarany ray satria Yehosoa tsy mpamonjy hitondra ny famonjenao zao tontolo zao de mijanona eo ny anarany satria tsy mahazo mitondra ny anarany ray de mitoy ny anarana ary a toy atsika am'izay le toy iny a ataotsika amy anarana mangamanga indray le izy a de mitoy am'izay tsika am'le inany toyny zany misy eny manaraka de mipetraka am'izay le ho de mipetraka le Chine misy tepoka ray ary ambony telo ato ambany ary ale farany ohatran'ny forme Y zao io zany fitatsika am'izay le mpamonjy
samitsika mijery tsara ny tokantrano any a io izy io a feno ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra tanteraka daholo lalàna sy ny any mpaminany hoe ny mpaminany ny teny hoe izy a no enoy fa zay tsy meno ny teniny de tsy izy io ny tenin'ny mpaminany mitory any ty zao le famonjeny ty a ty le famonjena le anaran'ny Iosoa reto eo ambony teo le famonjena io anaran'ny Iosoa io a de ty le ray de mipetraka am'izay le hoe ray a famonjena ty le famonjena ty any atao hoe famonjena le ohatsika soratra mangamanga tany de mipetraka tsara vetranytsika midika zay mahita an'le sary io mipetraka ny fotsika sy ny satsika hoe tena famonjena maro ny Iosoa ray famonjena zay io ray famonjena io le atao hoe ray lay famonjena zany hoe tonga Andriamanitra monjy ny olona io ny anaran'lay zanak'Andriamanitra lay ny ray ny rahany ray hamonjy an'izao tontolo zao a io le antsony ny anarana hoe Yahosoa zay ahoary a raintsika aloha le anaran'iny a mandika daholo nareo de mahita tsara amin'ny safa zay mijery amin'ny sary aloha de tena afa-po mihitsy ny ngaminy ina ho an'izao tontolo zao a tena mazava tsara mihitsy ny sary a averiko am'izay izy zany a io le tablotsika ray a de famonjena Hosoa zay hitatsika io zao Hosoa de efa hitatsika moa zany de ho tazomitsika am'izay ty anarana ty hoe a iode he ty zany io a ho an'izay tsy maintsy de inona zany vakinao zany ty tako fotsifotsy be mamaky an'ity am'izay zao a iode he vava misy teboka mona lasa mivadika o de sinina otra miborety mivadika misy teboka telo ambany misy teboka kely ary ambony de i greka amin'ny farany le mamoaka ny a de nazavaiko teo iny tsara de aloha raha dikatsika am'izay satria fahitanareo izay a ho aveantsika ho adika am'izay fafana am'izay ny tsy ny rehetrarehetra fafatsika am'izay le izy a de zay tsy ilaina rehetra ngamany aleo averiko e fafaky fotsiny ty a de amerina satria zatra efa haitsika am'izay le izy a de soratana am'izay le izy a araka ny tokony ho izy a petraka am'izay le iode a iode a i he a de vava asaloha diso iode io le anarany ray a io le représente n'le greka le nyteniko teo ty ataotsika mangamanga ty izy ty le mireprésente anazy ty iny ty le tarikatra anaran'le anakiray a de mireprésente an'ity io izy io de io zany le lasa mitondra ny anarany ray a de araka le nytenitsika de tokony tena tokony mahitsy tsara mazava tsara mihitsy io izy io a tondra n'le anarany ray représente any ray izy nydikan'izay hoe tondra le anaranao a io izy io satria ny famonjena de fafantsika fa inga Josoa zay na inga Iosoa zay de io no mahatonga ny Iosoa am'teny hoe zany tondra ny anaran'ny ray a de hitsofoko am'le famonjena am'izay zany dika zay a de ty am'izay ndray le toy n'le famonjena petraka atsika ndray le famonjena teo a petraka am'izay ny he a oa soa epoka telo ambany de a sao io zany le izy io a ty zao le famonjena ty le famonjena eko tsara de ty kosany le ray io le ray io le père zany ane ho anareo vahiny moa zao gaga anareo inona moa dikan'izany teny zany satria tsisy azony hoe teny gasy efa miezaka manazava daholo ny ro teknisiana mamandika teny hoe le ohatran'izao de ohatran'izao le sary a ty zany amy teny frantsay ataoko hoe salut ataoko amy teny frantsay am'izay ty a hitanareo ty zany atao hoe salut ty ty natao hoe salut de ty natao hoe père voilà de ty natao hoe salvation ty natao hoe faveur fader moa zany na ona zany fo filazany terme tsotra kely mihitsy ataotsika hoe faveur zany izay fader salvation o iava ty zany efa hitatsika mantsy le iava de ataotsika hoe iava ty
Yahva, Yah is salvation. Yahva, Yah salvation. Voilà. Io zany le famonjena ny ray, na le père et le salut, ou father et salvation, salvation, Yah. Voilà, nazavaiko tsara izay amin'ny teny rehetrarehetra. Io le anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Yahoshua. De rehefa hitantsika io, de alantsika sarina iny a, ho tadiditsika tsara satria verina am'izay tsika amaky direct amin'izay rehefa hita daholo iny rehetra iny a, de amaky sary am'izay tsika. Raha ohatra anao tsy maharaka de azonao rahana foana io amin'ny internet a, azonao jandala jereo amin'ny internet io de azonareo jerevana milamina, fa tsy misy antony tokony tsy hoe tsy aizanareo an'io fa satria fa tsotra be izy a. Dao am'izay ary fafaty, moa ty tsy azo fafana. Tsy mety fa aleotsika tena haka le sary direct. Leotsika any amin'ny tableau. Izy am'reto moa zany no tena tableau. Ty ve? Ty ny tableau ty. Tsy mety mihitsy. Izy moa zany no tena tableau. Tsy hitako intsony no tena mijery an'ilay tableau. Tsika ty izy ty. Ty ny tableau ty, de ty ny fafatsika ty a. Fafatsika am'izay le tsy ilaina rehetrarehetra. Satria efa nomeko daholo ny dikan'ilay teny a. Salvation, faveur, père salut, ray famonjena, de amaky an'io am'izay tsika zany. Ahoana am'izay ny fanonana azy, atria efa hitantsika daholo le teny zao. De vakitsika am'izay izy zany satria efa hitantsika ny teny a, de lasa am'izay tsika zany mamaky am'izay tsika zany mazava ho azy tsika fa mamaky am'izay tsika. Iode, verina am'izay, iode, o, shin, de a, de vakitsika am'izay le izy a. Zao mifamaky anazy am'izay zany. Ya, ty fa hitsika tsara mamavaka an'ity a. Ya, i, a, de mipetraka indray ny ato. H, O, D, S, H, U, de A. Zao. De avadikitsika am'izay izy zany a, soratantsika am'izay a, de avadikitsika am'izay sitsika hoe tena vakitsika normal am'izay ny lecture, de soratantsika indray izy am'ty a. I, A, de O, de chou, de A. De menanao a, io ny mpamonjy anao a, io ny anaran'ny mahagaga, io le tena Andriamanitra miamboninahitra mandrakizay a, hitanao ny mpamonjy a, io le anarany a, tsy mitovy am'izany izy io a, Yahoshua. Io le anarana titinoany eto ty a, io ny namonjy anao a, io ny namonjy an'izao tontolo zao a. Zao toriny ambassadeur-ny Yoshua nareo zao a, tsy mitovy amin'ny Yehoshua zay Joshua io, hafa mihitsy io a, io le Yehoshua mpamonjy. Mazava angamba zay fa de mipetraka tsara amitsika an'izay le tena famonjena, io izy io. Zay. De rehefa hitantsika am'izay ary io a, de hijery am'izay tsika ny mahadiso any hoe Jesosy. Raha mijerytsika hoe aiza amin'io zany ny anaran'i Jesosy ny mety hipetraka. Tena tsy ao anatin'le teny mihitsy ny anarana hoe Jesosy zany, tsy miexista mihitsy le izy. Zay le hoe avy any amin'ny Jiosy ny famonjena, le Jesosy azy io zao anarana Jiosy io a. Anarana Jiosy mihitsy ny omeko anao io, ary avy amin'ny teny Jiosy daholo no voan'io a. Yahoshua ny anarana io zio ny fanoratra azy amin'ny teny Jiosy a, ary zao ny famakinana azy. Fa le Jesosy, aiza amin'io ny idiran'le Jesosy. Satria na le terme Yehoshua azy avy any amin'io daholo ny ainga, saingy le Yehoshua nge Joshua efa nampianariko teo. Ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua, de nivavaka tamin'ny Joshua, ary olona nivavahanareo, olona mety maty oatra anareo. Tsy nitsangana tamin'ny maty akory zany Joshua zany. Izy ary olombelona kely mitovy aminareo. Zay ny tsy nampahizan'le Yehoshua. Zay. Dao am'izay tsika noho indray tsika, efa hainareo zany zay fa de ataotsika arsiva indray ty a, hoazavaina rehefa misy mila anazy de ho apetraky ty misy fanazavana amenareo, endana jerevokely. Zao ary, miditra indray tsika zany amin'ny famakinany iny moa,
lay teny manaraka zay a hosotsika daolonay zany io zany hosotsika ty satria maninona efa haitsika l'izy de efa hosorona hoapetraka atsika am'izay le fanontaniana avy aiza ny terminy hoe Yehoshua efa hitatsika teo le terme Yehoshua ny vakina teo fa avy amin'ny anaran'ny Ga Joshua le izy de tsy izy ny dikan'izay zany tsy izy afatsika hatramin'ity ambany satria mitovy reo ambony reo zao avy aiza ny terme hoe Yehoshua soratatsika eto indray le hoe Yehoshua de tsy izy fa Ga Joshua efa hitatsika teo mihitsy l'izy zay nivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra zany a de nivavaka tamin'ny Ga Joshua ny dikan'izay de ahoana ny fandratana an'le Yehoshua efa inaveriko tamintsika teo iny zao le izy de novainy zareo Yoda ty tsy izy ty no izy ty a manomboka eto am'izay tsy izy zao le fanaovana le Yehoshua Yoda de Hea de Oa de Shin de A ty no atao hoe Joshua ty no atao hoe Yehoshua zany Yehoshua na ity ihany koa no atao hoe Joshua ty no atao hoe Josué ary ihany koa no atao hoe Yehoshua ino atao hoe Yehoshua aveko tsara na ataonjareo an'izao koa izy hoe Yehoshua zao reo zany le fiantsonany hita hoe Yehoshua zay tsy izy fa i Joshua ihany reo zay tena contraire amin'ny eo ambony io a tena tsy azon'ireo ampitoviana mihitsiny a non tsy mitovy reo samy hafa reo ty le Andriamanitra marina Elohim Israely a ty kosa ny c'est un humain io olona io a ka zay mivavaka tamin'ny Yehoshua mivavaka amin'olona ary mivavaka tamin'ny Ga Joshua zay mivavaka tamin'ny Yehoshua de mivavaka tamin'ny Yehoshua zay tsy izy akory fa Ga Joshua Joshua na Josué amin'ny teny frantsay zay de matoky fa azoko tsara daholo zany io Yehoshua be dehibe ao anatin'ny internet io a de tsy izy akory fa Ga Joshua io Josué io efa nazavaiko tamintsika teo a aveantsika tsara mihitsy le fanazavana raha tsy tadidinareo io le izy a Yehoshua or Yehoshua io izy io tena zareo hébreu mihitsy nanoratra an'io a Hebrew you have to study transliteration pronunciation etymologie and grammar zay io izy io Yehoshua or Yehoshua is Jehovah is salvation resaka Jehova ihany ny dikan'izany anarana avy any amin'ny Jehova ihany io zany hoe ireo zay miantso Yehoshua de tsy izy fa i Jehova ihany zany arahany zany satria Jehoshua iny zay de anjaranao zany mieritreritra zay no mahatonga an'le teny aty hoe tena dikan'izy io lefa nomeko teo de hoe Lord is salvation izy misy ty the Lord is salvation ka famonjena le izy ny dikan'izay saingy le anarana mihitsy ny diso fa raha vao miantso an'izany Yehoshua zany ianao a de mazava be ny dika teny fa Yehoshua ou Yehoshua zay tsy izy fa Ga Joshua mivavaka amin'ny Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua na i Jehoshua zay mazava angamba zay teniko zay idirantsika am'izay zany a le hoe inona am'izay ara ny mahadiso an'le nitenenina rehetrarehetra de zao fafatsika andray aloha zay tsy ilaina aza indray tsika mamafa de apetraka atsika am'izay le Yehoshua satria zay ny tena dikan'ity zany zao ozy le olo io no atao hoe Yehoshua de toizatsika eo mihitsiny e tsy taitra mihitsy tsika apiditra an'izany eo fa aza matahotra mihitsy ianao ozy no io le Yehoshua teny zay mihitsiny ty le Yehoshua ny anarany naza nataonareo anazy io le izy io Yehoshua tsy iza zany Yehoshua fa Ga Joshua ny tena marina dikan'izay égale Joshua na égale Josué voilà son nom nefa ty Yehoshua ty a io no lasa Jesua ary avy amin'ity neviny terme hoe Yeshua
io Esoa ataonareo rikatra amin'ny boky Isaia io, de ity ny eviny hoe Yesoa, ary avy amin'ny Esoa ny eviny hoe Jesoa io Esoa iny ny tonga ny hoe Jesoa, de avy amin'ny Jesoa ny eviny Jezo sy ny maro samihafa. Io izy io hitantsika eo daholo zany izy io. Hitanareo tena anarana diso mihitsy ny izy, vavaka amin'izy mo Josoa nareo ny tena marina, saingy ny zava-doza ara de tsy avy amin'io koa ny narina hoe Jesoa fa ny narina Jesus Jisasy a, de c'est un mot grec le izy, anarana grika nampidirina io tena marina. De zay no mahatonga ireo tsisy afaka amin'ny fahotana na ray, satria na nareo mivavaka amin'ngiady Josoa zay tsy izy, na nareo mivadika amin'ilay Andriamanitra ny grika vo mety tsy izy, zava-doza le izy. Ka hitanareo am'izay zany le fanazavana fa tena tsy mety mihitsy ny zatra ataonareo, satria olombelona ny vavanareo. Raha io Josoa io zany resahana de olombelona ny vavanareo, olombelona mety maty, olona ny ran'Andriamanitra ny vavanareo. De zay no mahatonga ny Esoa Jesosy sy ny maro samihafa. Nefa ntsika mety andray zay no mahatonga ny hoe le nom Jésus c'est un nom grec, mahatonga azy grek indray azavaiko aminareo indray, naninona ny lasa hoe grek le anarana hoe Jésus zany. Indrindray jerevantsika indray zay, satria ndao tsy alohana zistrentsika ty anazava mikasika le Jésus indray za aloha. Zay ny anarana Jésus io zany efa haitsika io eo voatazona tsara io, de andao aperakitsika eto ambony eto am'izay ny fanazavana, aventsika re ambony ny original de atao ambany ny fanazavana. Andao atsika aloha andeha manao fanasorana an'ity ty le mampiasa couleur de misy mivadika ngeza be de tsy tiako fa mba tafapetraka tsara am'le tokony ho izy zao le soratra, de alefatsika re ambony satria hanazava ny evin'le Jésus am'izay sy ny tsy mampety an'le Jesosy mihitsy ny tena marina. Zay atria nesan'le fantena napetraky ny olona iny hoe ahoana moa ny azavanao fa diso mihitsy ny io Jesosy io de ty mihitsy ny izy zay. Rehefa hitanao ny original n'le nom tamin'ny teny hébreu de jereo am'izay ny tsy mampety ny rehetrarehetra io, diso dôlodô zay antsoina rehetrarehetra any. Ale Yahosoa moa zany de fitasia mihitsy ny tsy mampety anazy, satria avy arihatra am'le Yahovah izy ny naka, tsy efa tsy mety mihitsy ny anarana hoe Yahovah, na hoe le anarana hoe Yaho mihitsy ny efa diso, ho avy koa tsika ny tsy mampety an'le Yahosoa. Zay zany mbola tsy voalantsika eo fa ho jerevantsika amin'ny faran'le izy zany. Aventsika le izy am'le anarana hoe Yahosoa. Yod e misy anankiray de vava de shinina de teboka telo ambany de io zany anarana ozerana le mpamonjy le tena mitondra famonjena Yahosoa. Maritsika tsara mihitsy izy io io ny atao hoe Yahosoa, Yaho ny ohatra ny everiko ny original Soa, io ny anarana original fanoratana anazy zany hoe Yahosoa. De apetrakatsika am'izay le anarana tsizy rehetrarehetra zany miainga amin'io tsika, ty le tsizy anankiray ty zao Yehosoa. Io le Yehosoa nareo iny, de ty Yehosoa ty lasa hoe Yesoa, de ny Yesoa lasa hoe Yesoa le tsotra zany, Yesoa de io ny lasa hoe Yesu de lasa Yesu amin'ny teny gasy Yesu. Zao ndray ny viny terme Yesu zao avy amin'ty Josoa ty daholo le hoe ty zao Josoa daholo ty rehetrarehetra zao Josoa daholo olombelona io rehetrarehetra io, ya Josoa ty, ya Josoa daholo io, egal Josoa
ary mivavaka tamin'ny Josoa daholo rehetrarehetra reo zany. De tia amizay rehefa aveo rehefa mivadika malagasy de nivadika Zezo amin'ny malagasy. De lasa na hoe Jesoa. Jesoa ilay iraisana. Io rehetrarehetra io zany nanao an'izao rehefa nigasikasina de nivadika ohatran'izao izy zany. De io ivavahana rehetrarehetra io. Zay ny terme anankiray zay a. Fa ny zava-doza am'izay kosa nefany a de voalaza ny Wikipédia fa tena anarana Grika am'izay io sary io. Andriamanitra ny Grika io. Taondray rehefa tsindray le hoe ahoana ny maha-Grika anazy. Zany hoe différent de Yahosoa io a. Soratantsika mihitsy ny hoe tsy mitovy amin'ny Yahosoa mihitsy ny différent eto a. Tady dio sary différent. Différent. Différent amin'ny Yahosoa hoe tsy azo afangaro amin'ny Yahosoa zany io. Zay le izay. Ahoana indray le andriamanitra ny Grika, ho azavaintsika indray le andriamanitra ny Grika. De ampitovitsika amin'io am'izay rehefa avy eo. Ahoana indray le mikasika ny andriamanitra ny Grika ty fa nazava ihany a hoe zao ny mazava-dozan'izy indray. Tena loza e. Tena niaza mbatratra an'le hoe tsy mahafantatry n'inona tokoa fa tena mampalahelo mihitsy ny mahazo anazy. Da ary fahafatsika ity a. Iajantsika indray le anarana hoe Yahosoa satria one avy amin'ny anarana Yahosoa ony vinarana hoe Jésus. Zay ny moa ny volazan'ny Wikipédia iny. Fa izao no tena zava-doza amin'izy fa tsy de zany loatra. Henonareo tsara ange zay na tonga hoe nom Jésus de avy amin'ny translittération'ny transformation teny Grika. Tsy marina zany fa zao ny sary amin'io. Tena meko atsika ny sary réel amin'ny sary nataon'ireo tena tsy mandinika mamono olo reo a. Misy anarana tao hoe Zeus zay any. Io ny anaran'ny andriamanitra ny Grika. Andriamanitra ny Grika io mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe any Grèce. Mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe izy io. Ary misy afo tsy mety maty ao. Misy afo tsy mety maty ao. De io Zeus io zany a rehefa atsony zareo jiosy Grika de ataony hoe sosa ny famaky an'io. Sosa. Afaka mianatra an'izao zay meteny Grika fa zao ny tena marina amin'le izy. De rehefa manaja an'io andriamanitra io zareo Grika de ampiny teny hoe ie ataony loanany ato. Ie. Ie. De zay vao mipetraka le Zeus teo a amin'le teny mangamanga. Ie Zeus. De iny Zeus iny efa le avy teo de lasa hoe Jesosy. Lasa rehefa tsika ato izy zany a lasa hoe ie de mipetraka ty ambany ty makato a lasa hoe Jesosy. Jereo le fanekekezan'le teny a. Jereo tsara le fanakaiky mihitsy le teny a. Ato Yahosoa ato efa Jesosy a. De Jesosy am'izay no lasa Jezo rehefa avy eo. Jesosy no toletsika makato a. Jesosy no lasa Jezo. Jeso. Ary ny Jeso no lasa Jezo. To gasigasy foana izy. De lazao raha fa tsy mitovy amin'le Jezo tarika ity avy eo. De ny Jezo no lasa Zezo. Lasa Zezo. Zezo. Io izy io. Lasa diso ty. Lasa Zezo. Zao ataoko tsika lavitavitra ty. Ty lasa Zezo am'izay rehefa avy eo. Zao. Jeso no lasa Jezo. Na Jeso. Lasa Jezo. Lasa Zezo. De lazao raha fa tsy nitovy mihitsy le izy am'izao sary zao. Zay le mahatonga ny hoe mitovy ihany ange le Yahosoa sy Jésus e. Satria Jésus c'est un nom grec io izy io. Avy amin'ny terme hoe Jésus de Jesosy. De Zeus. De teto amin'ity Zeus ty indray a. Hosotomitsika indray. Io Zeus io rehefa voarantsika io zany a. Zeus sosa ny famaky azy a. De Zeus lasa Jesosy. De Jesosy io lasa hoe Jésus. Ovay J fotsiny nge le i. De ovay io fotsiny nge le o e. Fa zany de Jesus mivoaka eo ny Jésus. Dahoary. Afaky daholo ty ambany ty a. Hitanareo tsara am'izay fa marina nge zany teniko zany. Reny moa tonga ny hoe anarana Grika ihany io Jezo ny Jesonareo io. Avy amin'ny teny Grika io. Io izy io. De moa de lazainy hoe avy amin'ny teny jiosy. Fa fitaka mahatsiravina mihitsy. Io ary jerevy tsara iko. Azy zao tsy voafitaka ny tena maro. Ty zao izy ty a. De Jesosy zany zao a. Lasa hoe asoroky ny o. De jereo tsara fa lasa Jesus. Jesus.
teny latina Jesus am'izay izy io teny latina miala ny o de lasa Jesus io a ity am'izay rehefa avy eo lasa avay am'izay nge le jie i miovajia de lasa Jesus avetrany io izy io ny Jesosynareo io tena ka de mody nampitoviny amy Yehosoa tena fandrika be matsiravina mihitsiny zao le ny afaranareo any ka hoe ary nanjavona le sary zay le hoe i Jesosy Yehosoa anankiray any io le sary io satria ity Jesus ity any mitovy amy Jezo rehefa avy eo io Jesus rehefa nagasina am'izay a ity le mitovy amin'ny Jezo lasa hoe Jesoa amy teny gasy azao fa tsy mitovy io izy io Jesoa io izy io Jesoa avy any amin'ny hoe Yesosa mivady tena misy io sary io zao na tonga ny Wikipédia amy teny hoe avy any amy teny Hebreo nefa zatra anarana Grika be zao a Andriamanitra ny Grika no transformeny a mba hitovitovy am'le Yehosoa de le olona mivavaka amy Yehosoa am'izay rehefa avy eo a de nefa mivavaka amy Josoa zavatoza mivavaka am'le Andriamanitra ny Grika valiny tsisy afaka fahotanareo nandray azy matoky am'izay fa tonga sainareo fa tena tsy izy ho ataonareo sady mivavaka amin'ny olona nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika misy am'laza hoe tsy fantatareo mihitsy ny evin'le teny io ny evin'le teny io zay no mahatonga eo tsisy afaka amy fahotana tsy izy daholo ivavahanareo mivavaka amy Josoa ny sasany mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika ny sasany firay ihany reo zay le mahatonga ny hoe Yehosoa nge tsisa fa le Andriamanitra ny Grika any efa zoiny io kanefa Yehosoa tsisa fa teny Josoa mihitsy nefany io mivavaka amin'ny olona koa nareo de ny fahendrena aza miditra am'izany tsony fa miala am'izay zay no natonga reo tsisy afaka amy fahotana fa Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo Andriamanitra ny Grika no sandoko an'le anarana am'izay taorinana iny a de motsodoko nareo hoe Andriamanitra Yehosoa ny oatsona io aza miteniteny foana fa Yehosoa zany eka Josoa ary mody nataon'ny fanakaiky le izy mody ny sikirina am'izay eo anarana eo jao ingely afetsiny le Yesosa no nivadika Ezoiusa de Jesus Jesoa de mody avadika hoe avy ery am'le terme Yehosoa io kaminy jereo zany famitana divoly tsy haiko ianao raha mba ho tonga saina am'izay na tsy ho tonga saina efa nomeko ny fanazavana fa zay ny profony tsy mahafaka fahotananao nendra mahitanao zakamery ny adala mandrosoka vo samy mieritreritra am'izay da diava lalana makany amy lalina fiaina mandrakizay fa aza miadaladalitsony zay aloha ny amin'iny fa io no tonga reo tsy afaka amy fahotana mamarana am'izay any nefa mangalataka an'le Yahosoa hiditra am'zareo ndray tsika amy hoe Yahosoa ahoan'lay le amy Yahosoa ingaitsika am'izay terme toy ihany izy ka amotsika moa akalavitra fa zay niteneny zareo ihany le izy aleo izy hianatra tsara ny teny Hebreo fa sao de veriny fa mandeha ho azy io teny rehetra io ianaro tsara fa zatra tsisy famonjena ho azy nareo rehetrarehetra teny Hebreo ataonareo nefa nareo makany amy tsy izy daholo fahotana vingitana ny didifolo isaky-lera mametrerety Yahosoa ndray moa ko tena hafa ndray mihitsy le Yahosoa ao andrena anaovan'zareo le Yahosoa zay ty omeko ty ndray le izy ty ary zay ny amaranako anazy hoe tsisy izy ireo Andriamanitra ireo nandray ara hitatsika tsara fa le terme Yahosoa de nisy Andriamanitra ny eviny izy ny Andriamanitra ny eviny avy am'le hoe Yaho satria moa Yaho ny resany zareo de ametsika le anarana Yaho zany nenge avy ty teny ty izy hoe ty le tsy pitsika ty ina rano mahazo an'ty ty tsy pitsika tya voilà avy amy terme hoe Yahoa zany hoe ty ndray ny anazy ty ndray tsisy ty ty soratako ty tsy izy fa mamerina le zareo le manao terme hoe Yaho za Yaho satria avy amin'io nakany le Yehosoa de ny anjareo zany nampiny an'ty le izy nampiny an'ty le zavatra nasiny lasa aloha mboariko tsara le hefa tsy mety tsara ty ety kosa zao tsy mety mihitsy ny ty tsy maninona fa ezatsika ho mety fony zao zay izy nety tsara izy zay any mety tsara izy ty asitsika an'ty teboka pelikely ty aleotsika ataotsika maintsomaintso de mazava tsara izy am'izay ty misy teboka kely ato io de io teboka io zany nanova zava satria tany de nivakina ndray no lasa nanao hoe
ia le voalohany aloha tsy nivainy a ia ato am'izay zy nivadika o zao o zany hoe iaho zany de mifarana am'ty moa zany tena marina zay io le atao hoe iaho satria raha vo tsy eto am'ty vava ty izy mametaka an'io tebok'io a de lasa iava foana iny no tena tena sy tiny fa eo le izy a de ty ny lasa natonga ny terme hoe iaho iaho andazy eo fa tsy ampy le izy atsika couleur hafa mihitsy ny temse mety tsika mihitsy mizay ty zany le natonga an'le terme hoe jaly koa tsika am'ty zavatra ty ty natonga an'le hoe ia hoany zareo na moa ty navadiny io de zavatra misy ne zany navadiny zareo io a de lasa hoe ia ho nasorony am'izay le asa zany rehefa avy eo tsy nivakiny izy zany satria tsy afaka manao eo mihitsy izy raha tsy zao frazy zao ihany no apetrany eo fa zao na to hoe teny hebreo de io le andriamanitra ivavahan-jareo zany am'izao tsika am'teny zao de ny zahatra tena mahavariana mihitsiny a raha ohatra ny zany ka tena miantso iaho de tsy maintsy misy asa eo naty anaty la tsy maintsy lasa hoe ia u ha iaho tsy maintsy iaho ny anaran'io satria tsy afaka esorina mihitsy ho asa io nanao iny izy anao iny zany tsy mampety an'io anaran'io mihitsiny lasa hoe iaho de misy asa mandehandeha avy any zay ny mahatonga anarany hoe iaho andriamanitra tsy izy io zatra miforoporono zareo azay miantso an'io rehetra fa de mivadika anao kabalina moa manompo sampy mitandrina didifolo zay rehetra nitandrina io a tandrina didifolo daholo zay ny nahafantarana azy mpitandrina didifolo deo zay nanao an'io de ny sabatista sy zay rehetra mpitandrina didifolo rehetra rehetra zay de avy amin'io am'izay nalainy zareo ty iaho ty a zao ndray nanovany anazy zany raha ho soratana ndray zany le izy a de ohatran'izao de efa soroko ty satria fahinareo am'izay a de efa soroko ty zay le iaho zay aloha de ty zako am'izay ty a no amboariko tsara ny soratra fa ohatrany tsy de tsara mihitsy le izy atria moa tsika tsy maintsy manoratra de la droite vers la gauche a de zao ndray zany le izy efa avy eo leo fafana misy ty aloha e fafana hatramin'ity mihitsy aloha de averina soratana tsara an'le mandeha mihitsy fa firetaka be mihitsy le izy teo de tsy de tsara soratantsika am'izay le izy a ty le iaho a iode de hea de vava de misy tepoka ato a de he ary le tepoka tsy eo fa tia tepo voly zay de le tepoka ato fatsika ataotsika mena matony tsara ty zay de nasitsika an'le o ato satria ny vava sy ny o manome o sorataketo mihitsy ny zany ny vava ty vava ty io zany ny vava io vava my fiteny azy zany am'teny hebreo a rehefa asiana zavatra ampovoany ao tepoko ampovoany ao a asiana tepoka ato zany a de trany de vakiny ty atao hoe o a ny hoe u zao zao mifamaky an'io zany zany hoe rehefa jerevantsika zany ty a de zao mifamaky an'ty am'izay rehefa aveo hoe ia ho ho iaho satria moa ataon'zareo io le izy de io le mahatonga an'lay izy hoe iaho fa tsy maintsy misy asa atao faratona tenana tsy tiana atria tsy azo atsipy ty azy ty manidina ny naninaniny satria le tetragrama tsy maintsy hoe ia iode he vava he fa raha vosy tetragrama io de tsy izy io satria tetragrama mihitsy le izy zany hoe lasa rehefa vakina mahitsy izy zany de lasa hoe ia ho de ty moa tsy considereny zareo ty ho hasa farany ty a tsy raharaha iny io ty tsy raharaha iny ty ataony manidina any io de lasa hoe iaho sisany farany ia le ataotsika stylo hafa fa tsy de mamokatra tsara izy zay lasa hoe ia tsy asiany zareo asa tsony izy
fa izy misy asa io natyanatina satria lasa tsy mety tononona le Yahoo raha voatsy zay satria fa nazavaiko le Yahova fa zareo tsy mety miditra amin'ny Yahova koa fa Yahoo foana ny idirany de zay jerevantsika le Yahoo io na teo Yahoo io raha ohatrany reo tsy mahay ary tsy misy fomba akoatran'izay azahoana le terme Yahoo satria na ny boky hébreu aza rehefa manazava an'io de io mihitsy ny fandratana ny Yahoo izy ary zay mihitsy moa le hoetin'ny olona rehetrarehetra zay de io Yahoo am'izay rehefa avy eo no nitovozana le soa nasiana soa fotsiny taorinany zany Yahoo zany hoe averiko soratana am'izay am'le teny hébreu nampiana soa le izy Yod Ehea ity le oty io le Yahoo zao de nampiana soa fotsiny ato de nasiana zao ny Yahoo soa ndray am'zareo jereo angely izy tena fa mitapitahana mihitsy de asiana le teboka kely makary de fany io teny jiosy satria ny famiaky an'ity tokoa de tena Yahoo soa Yahoo de soa io famaky anazy famaky an'ity tena Yahoo soa jejereonareo am'izay nefany tahaka ny tomitovy fa tsy mitovy satria ndray ny angy avy am'le anaran'Andriamanitra ray hoe Yahoo ty le Yahoo ty le Yahoo ty ambony ty izy ty narana tsy izy io io naran'Andriamanitra tsy izy foroporony zareo tsy atao hoe aviaiza zany de io natonga ny Yahoo soa de hitantsika am'izay fa zay ny antso Yahoo soa le Andriamanitra ray mihitsy nefa diso satria tsy nitonono jiosy zany Yahoo zany tsy izy jiosy nanony Yahoo zany an'le mandeara fa zany terme o zany efa taty ela be nisy anehoany tatika hatramin'ny taona moins 400 taty anoany vao nisy ny terme o zany fa raha tany aloha tany zany mivesiny ora nisy tam'zany zay ny tena nisy tany aloha be tany fa ve moa ny tena voalohany hoana narakaraka ho ny farandrindra rano filazany zareo efa nikiariko de zay mihitsy ingeny izy miko teo le soratra le tam'le translate le alphabet hébreu tranainy satria alphabet hébreu tranainy moa iny miko anareo iny zay iny de zareo tezany entanareo zany ny arkéologie rehetrarehetra sy ny zareo mpitantsoratra hébreu iny nametraka an'ireny koa efa tsy zany nanao an'ireny ary teny jiosy daholo inge reny miko anareo fa tsisy hoe teny gasy anjiosy reny de miko anareo le izy de zay no mahatonga ny hoe ny anaran'ny Yahoo soa ne ka tsy izy satria avy amin'ny anaran'le Andriamanitra ray hoe Yahoo zay tsy miexiste akory le izy tsisy Andriamanitra natsona tamin'ny anaran'ny Yahoo zany ny indre mandeha aza ary efa jerevantsika ny baiboly hébreu Yahva daholo ny tao terme Yahva daholo ny tao fa tsy misy terme hoe Yahoo zany tao ny indre mandeha aza de zay no mahatonga ny hoe ny olona miantso ny Yahoo soa rehetrarehetra sy Yahoo rehetrarehetra mitandrina didifolo daholo izy rehetrarehetra nefa ny hafa firenena zany no tsy mahaizan'io satria ny tsy mba nijiosy io ny tsy aniza fa de tena Andriamanitra ny foroporony zareo mihitsy io ary zareo rehetrarehetra de tsisy afaka ny fahotanana ndraiza fa tena olona manahirana amin'ny teny anazy mpanao ratsy tena sady bijangajanga ny tena ay ka le didifolo mahatonga an'izany hoe efa fantatra fa tsy nomena anao nefa mbola tazominao ihany de normaly ianao mpanota zay le hoe milaza ny tenany fajiosy kandro sinagoga ny satana apocalypse 2:9 zay le hoe tena tsy mety nampianariko atsika rehetra zany rehetrrehetra zany mba hiverena amle tena izy hoe Yahoo soa tonga amin'ny Yahoo soa anao tena afaka ny fahotana ary tena tsy mahay manota intsony ary izay zao itsonanao zao navoakako daholo zany fampianarana rehetrarehetra zany ahafantaranareo le Andriamanitra tokony ho tompoinareo ary fantaro am'izay ny tokony ho tompoinareo sy ny tsy tokony ho tompoinareo zay ny fanazavana de miraso atsika etra samotainao soa zay ny famarana ny fotoana de tapahana ty rehefa avy eo fa tsy toezana tsotra rehefa lavabe zany hoe atao mitokana indray ny fanontaniana fa ho an'ny teknisy any de mifarana treto ny fampianarana satria fanatra atin'le sasany hiditra amindray tsika fanontaniana fa maika faingo kely helihely atsika de soratana mihitsy ny hoe fanontaniana indray tya ho an'ny olona rehetra zay miaino tena fanontaniana mikasika an'izay Andriamanitra zay afaka miditra daholo zao tontolo zao satria nandreany zany fampianarana zany nareo de afaka miditra daholo rehefa tetsy moa rehefa tetsy dasa miditsy koa fa tsy maniny fa ho an'izay ho any am'lanitra ka manontany de manontany fa soanareo tanteraka mihitsy zany ho famonjena ny fananareo rahanareo miziady masatrakanao soa zany ny Yahoo soa
zay zany fa de mifarana treo ny fampianarana de samy tena soadotsika makafaingotsika teknisianina de miditra am'izay amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika an'ilay Andriamanitra ivavahana sy ny fanalana ny fahotany. Zay zany lohatentsika amin'izay fahinareo hatramin'izay.